Ny soratra masina sy ny fahefany. Ny soratra masina sy ny fahefany. Anasanao hiaraka andinika indray izany lohateny izany. Miaraba-tsika tsiraray avy, tafahoana indray sika amin'izao anio izao. Samy resy lahatra isika fa noho ny famindram-pony Jehova no tsy nalandritra antsika, dia faly mifampitsikitsiky, mifampirary soa ihany koa. Miaraba ireo izay sambany vao tafaraka amintsika indray androany, faly izahay miaraka aminao. Ho antsika rehetra dia tononona ho anao ny fiadanan'ny Tompo ho aminao sy ny ankohonanao. Andery hiaraka hivavaka isika raha nomboka izao dinika hifanaovana izao. Andriamanitra rainay any an-danitro, misaotra anao indray izahay noho ny fotoana omenao anay ahafahanay miaraka mandinika ny teninao. Misaotra tamin'ny fiarovanao sy ny fitantanao tamin'ny lasa izay azonay antoka fa mbola homba sy hitantana amin'ny fiainany amin'ny ho avy ianao. Mahatsara anefa izay tsy fahatanteranay, koa mangataka izay Andriamanitro, ianao any anadio anay ka amela ny otanay ary amindra fo aminay sy antranay ianao. Raha andinika ny teninao izay ary, dia tomoera temponay amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Tononona sy angatanay ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen. Mpifaliana mandrakariva indray no iarahantsika indray amin'izao androany izao, amin'ilay hoe ny soratra masina sy ny fahefany. Milohany izany anefa dia ilay andininy izay efa mazanantsika, atao tadinana nanomboantsika amin'ny fotoana, izay efa ao anatin'ilay hoe ny fahefany soratra masina ihany izany. Hebreo 4:4 ka ny andininy 12 manao hoe: fa velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela, ka manindrona hatramin'ny fampisarana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Na izay fotsiny aza dia ampy andresena lahatra antsika, aresy lahatra azy, aresy lahatra anao, fa manana ny heriny, manana ny fahefany amin'ny fiainantsika ny Baiboly. Ho resantsika izany an'ity androany ity, ny fahefana ananana ny Baiboly. Zao nefa misy fahadisoana izay tokony hialana raha toka mandinika ny Baiboly ianao. Misy manao an'izany ary tokony hialana izay fahadisoana izay. Ohatra, tsy tokony anao mihitsy hoe andeha akipoko ny masoko ka manondro andiny anankiray izay mba voatendry ny tanako dia ino ny heveriko voateny. Fahadisoana izany. Na koa hoe andeha mba madika ny Baiboly dia izay mahafinaritra ny vakiako. Fahadisoana izany. Andeha mba jereko hoe izay mba azoko fa ty ny ohatra mba moramora zavainy. Fahadisoana izany. Na ozy ianao hoe ty ohatra mamely azy fa tsy vakiako, fa ty kosa ohatra mamely ny hafa ka ho vakiako. Fahadisoana izany. Satria ny teny rehetra ato anatin'ny soratra masina dia teny avy amin'Andriamanitra. Dia ny jerevantsika ny fanambarany Paoly amin'ny Timoty 2:7. Timoty 2:7 manomboka amin'ny andininy 5:10 ka hatramin'ny andininy 7:10, ny fahefana ny soratra masina sy ny hoe avy aiza moa izany soratra masina izany. Dia zao ny fanambarany. Faritry ny fony vaozaza ianao, dia efa nahalala ny soratra masina izay mampahindry anao ho amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy. Ny fahefan'ny soratra masina zany dia efa hatraiza hatrany amin'ny fahazazana, nanana ny heriny, ny taiza, ny kolokolo. Dia ozy hoe efa hatry ny fony fahazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina mba hampahendry anao. Dia zao ny voalaza amin'ny andininy 5:10 fa avy aiza ilay soratra masina. Dia ozy hoe izay soratra rehetra nomeny ny tsindrimandron'Andriamanitra. Ny Baiboly zany ry mpiara-midinika namana, dia aoko resy lahatra izao sy anao fa avy amin'ny tsindrimandron'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no nanome ny Baiboly. Nomena antsika izany, izay soratra rehetra nomeny tsindrimandron'Andriamanitra. Dia zao no heriny. Hoy izy hoe dia mahasoa
ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso, ho fitezana amin'ny fahamarinana. 1:7 mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonona tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Ry mpiara amin'dinika namana isany manana ny hery ny Baiboly ary zay mahatonga hoe tsy azo tsatosatoana na zay tianao na zay moramora zavaina aminao, fa ny soratra masina ray manontolo tsy azo sarahana no lazainy Paoly eto hoe tsindrimandry avy amin'Andriamanitra ka mahasoa ho fampianarana. Ampianarana anao amin'ny lalana kombanao, ampianaranao fantatra ny fahamarinana, ho fampianaranao hiatrika ny fiainana izao ankehitriny izao sy ny fiainana ho avy rehetra, ho fandresen-dahatra andresena lahatra anao mba hanaiky izany fahamarinana ten'Andriamanitra izany, hantsiana ny fahadisoana misy amin'ny fiainana tsirairay avy. Raha misy fahadisoana ny zanakao, raha misy fahadisoana amin'ny fiainanao, ny ten'Andriamanitra dia afaka manitsy izany. Io fitezana amin'ny fahamarinana ary tena zava-dehibe dia ozy hoe mba hahatonga ny olon'Andriamanitra ho tanteraka ho vonona amin'ny asa tsara rehetra. Ry mpiara amin'dinika manana ny heriny ny soratra masina. Ka izay natonga Jesosy ilaza amin'ny filazantsara ny Matthieu 2:20 ka ny 7:7 manao hoe ao anatin'i Jesosy tiavan'i Jehovah Andriamanitrao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Tian'Andriamanitra dia zao, ianao ity an'Andriamanitra amin'ny lalana famakiana ny teniny, satria tiany ho fienoana amin'ny haren'ny fahalalany izao sy ianao, tiany ho fienoana amin'ny fahazavan-tsaina ny saintsika tsirairay avy, ka vontony izany ten'Andriamanitra izany. Betsaka ireo ny efa samy natsapa ny herin'ny ten'Andriamanitra teo amin'ny fiainany, ry Enoka, ry Abrahama, ry Mosesy, ry Job, maro samihafa, ary betsaka ihany koa ireo malagasy zay efa samy natsapa zany herin'ny soratra masina izany. Ary mino aho fa ianao koa efa matsapa zany hoe ny fahefan'ny soratra masina eo amin'ny fiainanao izany. Koa dia ozy hoe tehirizo tazona hatramin'ny farany ny ten'Andriamanitra mba hanana fahefana eo amin'ny fiainanao. Tompony hitahy ianao sy ny ankonanao anao indray amin'ity andro ity. Andeha ary ho faranantsika mivavaka izao dinika izao. Andriamanitra misaotra anao indrindra izahay, satria nomenao anay ilay tsindrimandry avy any aminao dia ny teninao. Aoka ekenay am-pinoana, aoka ekenay ampanindrin-tena izany, fa ny Baiboly ny ten'Andriamanitra dia tsindrimandry avy aminao. Manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia azonay atao daholo ny mamaky sy mianatra izany, satria raha vao manokatra izahay dia miteny aminay ianao. Irinay ary mba hanovanay, hanitsy anay, hitari-dalàna ao amin'ny marina, ary hahatonga anay mba ho tanteraka ho olona vonona anao ny asanao izany teninao izany. Dia mitahy ny tsirairay avy, mitahy anay. Tononona ny vavaka aminaran'i Jesosy. Amen.